faly miarabatsika tieno sy mpanaraka ity fandarana eto amin'ny SMM ity. Eto Frantsa isika zao aty Exoudin, aty amin'ny fahatan'ny éclaireuse unioniste de France, izany hoe ny skoto protestanta vazaha. Reo no nitondra ny skotisma moa tamin'ny Madagasikara ary voasa manokana mikasika an'izany fankalazana. Mankalaza ny fahazatoana zareo ankehitriny ary voasa ao anatin'izany ny tompon'andraikitra vitsivitsy amin'ny firenena vitsivitsy, anisan'izany Madagasikara, ary manoloana ana eto zao ny filoha mpanazava Elinor. Manao se? Manao se dia miarabatsika rehetra ato amin'ny SMM. Ya, afaka fantapatarina ve moa mikasika an'se iza moa se filoha Elinor? Za ve? Elinor Akotomalala no anarako na antsoinako hoe Safira Miangy. Dia mpanazava dia efa nandihy andraikitra marobe tao amin'ny mpanazava nanomboka tany amin'ny Sampagnamena, efa nanao filoha, efa nanao foibe ary mbola anisany mpikambanao amin'ny Braony foibe amin'ny zao fotoana izao. Efa nitarika ihany koa ny fanofanana, voameran'ny fanofanana eo anivon'ny foibe ary efa anisan'ny nalefana aminao iraka taty amin'ny skoto protestanta français. Arak'izay voalaza an'se zay dia hita zany fa teo anatin'ny andraikitra andraisany se dia nisy ny fandraisana tany aloha, efa tamin'ny fanimboalohany dia efa nisy ny fandraisana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankehitriny se dia mitana andraikitra mikasika an'izany koa, afaka lazalazainy se ve ny mikasika an'izay? Ie, nanomboka ny taona 7 dia niditra tao amin'ny komitiny Afrika ary nanomboka tamin'ny taona 10 dia naka ny andraikitry ny filohan'ny faritra Afrika eo anivon'ny fikambanam-ben'ny skoto sy vaveran-tany na ny Association mondiale d'équipe éclaireuses. Ya, manao zany malagasy tonga amina sehatra iraisam-pirenena tsy hoe andraikitra mora fa mitarika mihitsy izany. Andraikitra sarotra ilay izy nefa raisina, ary rehefa raisina dia atao tsara. Malagasy, efa nisy ihany malagasy mpikambana tao nefa izay zany vao nisy hoe malagasy tena nitarika an'ilay faritra. Dia sarotra ny andraikitra nefa tsy atao mahakizy fa ohatry ny andraikitra rehetrarehetra ihany izy dia fitaina arak'izay. Manahoana ny toeran'i Madagasikara raha eo amin'ny sehatry ny Afrika, ny skotisma zazavavy moa zany no resahana eto no jerena. Mpikambana ray feno na hoe membre titulaire eo amin'ny Association mondiale d'équipe éclaireuses ny malagasy ary manana ny toerany tokoa eo anivon'ny faritra Afrika, na izany amin'ny mpikambana ao amin'ny komity na koa amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika rehetra omanina eo amin'ny faritry Afrika, dia ohatra hoe fandefasana ankizy na tovavy na tompon'andraikitra mandray anjara amin'ny fisoloana tena fikambanana amin'ny sehatra maro isan-karazany ohatra eo anivon'ny firenena mikambana na amin'ny skoto rahavavy namana hafa. Hita tokoa hoe miroborobo ny skotisma eo anivon'ny mpanazava. Hita koa ny hetsika ataonareo isan'andro miseho gazety matetitetika eo anatin'ireny sehatra sy tetikasa ireny misy ve azo se lazaina hoe inona fiara-miasa ataon'ny mpanazava zao amin'ny fikambanana na vondrona hafa. Raisitsika ohatra aloha zao dia ny fifandraisan'ny mpanazava sy ny skoto protestanta frantsay izay mahatonga ny Sampagnamena anaky 6 Menadan mpanazava sitiny mandray anjara amin'izao hetsika fankalazana ny fahazatotaonandry zareo izao. Dia amin'izany hetsika izany dia hisy koa ny fandraisana azy ireo indray amin'ny Madagasikara amin'ny taona ho avy. Efa nisy ny hetsika ohatr'izany natao 10 taona lasa izay dia mbola mitohy ny fifandraisana. Ary izao moa zany dia mikasa ny hanavao ny fifanarahana indray amin'ny fikambanana rotota. Ohatra iray izay. Ankoatr'izany koa dia tafiditra tanteraka amin'ny fankalazana ny 70 taona ny mpanazava amin'izao ary mandray anjara tanteraka amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny taona 2013 amin'ny fampandrosoana. Dia amin'izany izy dia miara-miasa amin'ny mpiara-mombon'antoka maro, ohatra hoe ny firenena mikambana na ny fikambanana hafa toy ny ohatra iray. Ianao se reko koa fa alohan'ny nahatongavany se teto dia namonjy fivorim-be ianareo tsy tany Afrika izy tamin'ny tindran'ny torak'ity fa tamin'ny toeran-kafa. Afaka lazalazainy se hoe mikasika an'izay firinareo ny tany, inona ny zavatra natao tany fa maninona ny nakany. Maro n'izany, tamin'ity tokoa dia betsaka ny hetsika anatrehana satria vao avy namonjy ny fihaonam-ben'ny skoto zazavavy maneran-tany na ny conférence mondiale izahay. Zaho manokana aloha dia amin'ny mahafilohan'ny faritra Afrika dia mpikambana ihany koa amin'ny conseil mondial ny AMGE zany dia anisan'ny nitarika ny fihaonam-be. Ankoatr'izay dia nisy
misy vehivavy malagasy anaky enina zany izahay ny tany. Tena koa de Marie-Paul Rafenoarso izay chargé de développement ny Afrique francophone amin'ny AMGE, miasa amin'ny AMGE izy zany de nisy koa tovovavy ray voafidy ho isan'ny représentante jeune ny AMGE Viana Befiniavana, de ankoatran'izay tao amin'ny délégation na malagasy nisy telo vavy izy ireo Martha izay filohan'ny scoutisme zazavavy any Madagasikara, de Rahara Miangina Zoera Soaniana filohan'ny mpanazava eto Madagasikara, ary Madame Yannick Rabemanantsoa filoha lefitry ny mpanazava style eto Madagasikara. Tena tsara tokoa zany ny fandraisana anjara amin'ny malagasy tany. Natao tany de nametraka indray ny hoe aiza no lalana alehan'ny scout zazavavy maneran-tany ato anatin'ny taona ho avy, ny telo taona ho avy aloha, fa koa efa nametraka sahady ny vina hatramin'ny taona 2024. De mipetraka zao zany ny paikadin'ny firenena rehetra mpikambanao amin'ny scout zazavavy maneran-tany de efa fantatra sahady fa ny tiana atao de ny ampandraisana anjara ny zatovovavy sy ny ankizivavy rehetrarehetra mba hanana ny toerany, ary koa handray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina misy azy ary handray anjara mavitrika amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny taona 2023 amin'ny fampandrosoana. Eo amin'izay lafin'ny fiarahamonina zay sy ny asa ataon'ny mpanazava eo amin'ny manodidina azy, misy ve azo selazaina hoe inona ohatra no zavatra efa nataon'ny mpanazava eo amin'izay fampandrosoana izay, efa niteny seto mikasika ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka, ny Waterraid se ny fiara-miasa amin'ny scout hafa ivelany koa. Eo amin'ny sehatra nasionaly ahoana mikasika an'izay? Eo amin'ny sehatra nasionaly Madagasikara de voafidy ilay antsoina hoe champion amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny taona 2023 amin'ny fampandrosoana. Izany de midika fa eo amin'ny sehatra nasionaly na koa isam-paritany ary indrindra koa isam-pivondronana de mampirisika ny fikambanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny firotsahana eo amin'ny fiarahamonina ohatra. Amin'izany de mizara roa no atao, mizara telo akory ary. Ny voalohany aloha de ny fanabeazana ny mpikambana amin'ny lohahevitra ray ohatra. Ny faharoa de ny fandraisana anjara firotsahana eo amin'ny fiarahamonina, ary amin'ny fahatelo de ny fitondrana teny amin'ny mahakasika ny zatovovavy sy ny ankizivavy rehetra. Ohatra amin'izany efa niteneniko teo ny fiara-miasa amin'ny Waterraid mikasika ny resaka rano. Ao aloha zany ny fanabeazana amin'ny mpikambana ho teo hoe ahoana tokoa moa zany fahadiovana, ahoana ny fampiasana ny rano, ahoana ny fanadiovana ny rano. De ny faharoa, ny tapany faharoa de ny rotsaka eny amin'ny fiarahamonina misy le atao hoe dobodoboka izay irotsahan'ny mpanazava sy ny scout hafa na anadahy na rahavavy namana eny amin'ny fiarahamonina, ary ny fahatelo ny fanaovana plaidoyer na fanapariahana an'ilay feo mahakasika ny zatovovavy sy izay rano izay. Sotra rira se marina de marina tokoa izany rehetrarehetra zany. Misy ve afatra tiany apetraka ampitaina ho an'ny mpiaino antsika? Ny afatra de tsotra fotsiny, na ankizy na isika tompon'andraikitra, isika rehetrarehetra mpikambana zany de manana anjara andraikitra ato amin'ny fikambanana. Tokony tsy mahatsiaro teny isika hoe tsy ilaina fa na aiza sehatra misy antsika de misy tsika azo atao entina mampandroso ny firenena, entina mampandroso ny fianakaviana, entina mampandroso antsika koa. Miverina kely amin'ny resaka avy any amin'ny conférence mondiale na nisy anamben'ny scout zazavavy eran-tany. Tany de nalefa na nolansena ny lohahevitra iray izay ady amin'ny herisetra tao amin'ny ankizivavy sy ny zatovovavy, de manentana sahady tsika rehetra, tsy ny mpikambana ihany fa ny mpiara-miombonantoka rehetra mba hiara ilofa anapiatra izany ady amin'ny herisetra amin'ny zatovovavy sy ny ankizivavy zany eto amintsika. Raha miara-miasa isika afaka maniva ny tontolo tsaratsara tokoa. Tosan'ina sehatra amin'ny fotoana izay nekese ny fampiresana sy ny seraserana samireto mpiaino antsika eto amin'ny scout malagasy maneran-tany ity. De misaotra ny SMM koa de amin'ny manaraka indray.